ao amin'ny Korintiana voalohany 12 toko 12 ny andiny 12 sy 13 satria foly Fjkm Isotry dia averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany. Dia tahaka izany koa Kristy, fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisy na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Amen. Manoratra todika amin'ny fiangonana tao Korinto ny apôstôly Paoly. Zany Korinto zany dia pôro, ary tahaka ny tanàna rehetra misy pôro dia tena hoe tanànan'ny fikorosoana ara-panahy zany tanàna misy pôro zany. Ary dia hita taratra tao amin'ny fiangonana zany problema moraly tao amin'ny tanàna Korinto zany. Nisy fahavetavetana tao am-piangonana, nisy fizarazarana tao am-piangonana sy ny tahaka izany. Nisy tsy fitovian-kevitra ara-teolojika ara-panahy tao am-piangonana. Da ozy izy Paoly tena iray ihany, tena iray ihany ianareo. Dia amafisin'ny andiny 17 ao amin'ny toko 12 tiany hoe ianareo ho any tenan'ny Kristy, le hoe tena iray ihany, tsy hoe tena iray nareo hoe vous êtes un, fa vous êtes un corps, tena iray. Sika menakavy dia tena iray, tenany Kristy. Averikely tena iray ihany isika, nous sommes un seul corps, ary tenany Kristy. Le afatra riavana amin'izao alahady zao teny hoe raha mijery ny tenany Kristy, sika zany, sika tenany Kristy, nous sommes le corps du Christ. Raha mijery ny bikany Kristy dia ina zavatra ho hitaneo, zany le afatra androany. Raha mijery ny bikany Kristy, zasy ianao bikany Kristy, zasy ianao ny tenany Kristy. Asa zay ho tadidinao amin'ity toriteny ity, fa zay no afatra androany. Raha mijery ny tenany Kristy, raha mijery ny bikany Kristy, za ianao samy mpijery biky isika. Zay ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana toko 1 dia manazava tsara an'izao zavatra zao hoe Andriamanitra nametraka any Kristy ho lohany, la tête. Manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonany, zay tenany. Efesiana 2:20. Lohantsika rehetra zany lohantsika any an-danitra, fa isika tenany ety an-tany. Zany no ambaran'ny soratra masina riavana. Dia ozy izy tsika atao hoe any an-danitra any rehefa mijery ny bikany, rehefa mijery antsika tenany Kristy, dia faly ve izy sa malahelo?
izay le afatra ho androany avana. Fa inona ny zavatra tediavin'i Kristy amintsika ry havana? Tediavin'i Kristy amintsika fiangonana, zavatra tokana ho tena iray, ou un seul corps. Zany no andrasany amintsika ry havana. Ahoana raha no atratrarana zany tena hoe firaisan'ny tena zany? Ny 7:30 ry havana no manampy antsika malen'izany fanontaniana ahoana ny matena iray antsika reto hoe. Dia hoy ny 7:30 hoe fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Misy resaka fanahy masina eo, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo. Ary sika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Ny olona ry havana kapabla miroso amin'izany sitrapon'ny tompo hoe tena iray zany. Dia olona mahatsiaro fa efa natao batisa tamin'ny fanahy masina, efa natao antsika rehetra efa natao batisa tamin'ny fanahy masina, fa misotro mandrakariva fanahy. Misotro ny fanahy ve ianao? Misotro ny fanahy ve ianao? Misotro ny fanahy ve ianao? Taditsika le tantaran'i Jesosy fanena tamin'ilay vehivavy Samaritana, Jaona 4:4. Dia hoy izy Jesosy amin'ilay vehivavy Samaritana, tonga natsaka. Dia midinika eo izy, manao dinika pastoraly. Dia hoy izy Jesosy amin'ilay vehivavy Samaritana, fa na iza no hisotro ny rano izay omeko azy, dia tsy angetaeta mandrakizay. Na iza no hisotro ny rano izay omeko azy, dia tsy angetaeta mandrakizay. Ry havana, anaty vanim-potoana tena faran'izay manahirantsika raha sika malagasy no resahana. Ny olona manam-bola ihany tsy mahita hoe sahirantsika malagasy. Fa zao lazain'ny tompo aminao, raha misotro ny rano izay omeny Jesosy anao ianao, dia tsy angetaeta mandrakizay. Tsy angetaeta hoay lety ny olona mitovitovina amiko izao mba efa ohatran'izao, ny havanay izao mba efa ohatran'izao, za ty mbola ohatran'izao. Non. Na iza no misotro ny rano izay omeko azy, dia tsy angetaeta mandrakizay. Dia toy izany Jesosy, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika, ho fiainana mandrakizay. Fanahy izay ho raisintsika amin'ny Pentecote, izay ho tsaroantsika amin'ny Pentecote raha ny marina, ny tenenin' Jesosy ry havana. Inona no amintinana zao fahamarinana voalohany zao ho antsika izay tena hoe ahatratra ny tanjona tena iray atao am-piangonana. Atao am-piangonana. Fa maro ny tsy mirarahana zany hoe ho ray atao am-piangonana zany. Fa ny fiangonana voalohany ry havana dia ny fianakaviana. Fiangonana voalohany dia ny tokantranonao. Fiangonana voalohany dia ny tokantranonao. Tena iray ve nareo mivady? Tena iray ve nareo ankonana kely? Ny antom-bavaka atoron'ny tombo antsika anio. Dia ilay antom-bavaka n'ilay vehivavy Samaritana teo anatrehan'i Jesosy hoe ilay vehivavy Samaritana, mba omeo aho zany rano zany aho, mba omeo aho zany rano zany aho. Raha misy olona roa aminareo hoe Jesosy mifanaiky aty ambony tany ka mangataka na amin'inona ka mangataka an'izany,
dia omeny raiko azy any an-dalana. Fanekena roa mivady, fanekena roa menakafo kely. Angataka izany rano izany, hibohibohika ao amin'ny tokantranonareo, ao amin'ny fiainanareo, ao amin'ny fiangonanareo. Dia tsy angetaheta, tsy anana hetaheta, tsy anana anohanana intsony ianareo. Izay ny fahamarinana voalohany ry havana. Ary raha hoe tenan'ny Kristy ny fianakavianao, tenan'ny Kristy ny ankonanao, tenan'ny Kristy ny tokantranonao. Hoy izy tsika tany am-boalohany hoe raha mijery ny bikany Jesosy, satria ianao zany bikany zany, ianao zany tenany zany, dia ho tretrika izy. Ary anontaniany devoly Jesosy hoe aiza no ahitako ny tenanao sy ny bikanao? Mety hiteny Jesosy, ary jereny, enganeka ianao. Izany tenen'i Jesosy hoe atsy ianona, jerena. Fahamarinana faharoa ry havana dia eo amin'ny 7:20 amin'ity Korintiana 1:12 manazava manampy an'le Korintiana 1:12 7:20 hoe ary ianareo ny tenan'ny Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary ianareo ny tenan'ny Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Miresaka fiangonana moa ty Korintiana 1:12. Ao am-piangonana ry ava misy pasteur, ao am-piangonana misy lead vocaux, ao am-piangonana misy chef de chœur sy accompagnateur, ao am-piangonana misy olona responsable ara-pana. Andriamanitra no nanendry avokoa izany rehetra izany araka ny anjarany avy. Za hoe dia hidongy amin'ny tombo hiteny hoe za tompo mba meo feo ohatrany eny rojo ramarola, atalana be zany, za pasteur, ary zany ny tsirako eto zany, tanareo an'le feoko mampimebe, oka zava. Fa ianareo ny tenan'ny Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Zany itsombina ny firaisan'ny tena sy maha hoe tenan'ny Kristy ny tena. Mahafantatra hoe ty tenan'ny Kristy ty dia hoe lohany any an-danitra, fa ny tenany, ny vatany ety an-tany ry havanao. Zany. Fahaverina indray fiangonana voalohany, satria resaka fiangonana amin'ity 1 Cor 12 ty, dia ny tokantrano, ny ankonana. Ao amin'ny ankonana dia faritan'Andriamanitra ny anjarany tsirairay. Zany io. Raha mbola hoe ankonana kristiana, raha mbola hoe tokantrano kristiana nentina teto amin'ny altara teto ry havana, Andriamanitra mamaritra hoe zao ny asan'ny lehilahy, zao ny anjaran'ny vehivavy, zao ny anjaran'ny zanaka, ary ajao zany ry havanao. Dia eo dia lasa saina ihany. Inona moa no tena sarotra ao amin'ny ankonana kristiana? Toran'ny lehilahy sa ny toran'ny vehivavy sa ny toran'ny zanaka? Satria Andriamanitra namaritra ny zavatra rehetra izay momba ny tenany araka ny anjarany avy. 1 Cor 12:27. Dia ianao mieritreritra hoe aoka ianareo lehilahy ho tia ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Mora ry havanao, izany hoe lehilahy loha zany chef zany, na lehilahy gentilisa raha dia mahafantatra fa izy ny chef ny vadiny, izy ny chef ny zanany. Fa raha lehilahy tena ao amin'ny Kristy, raha lehilahy tena mahafantatra hoe tsy mora zany hoe hanahaka ny Kristy zany, lehilahy
say fanaraka ny Kristy zany. Dia tonga saina izy tena tsy haiko izany, tena tsy haiko izany. Fa soa fahatoro ahy ianao izay te ho lehilahy hanahaka an'i Kristy. Misotro aingana ary misotro isan'andro ny fanamasina. Ary ny olona misotro ny fanamasina dia mamaky Baiboly isan'andro. Dia ny zavatra hitany ao na inona hitany ao dia ankatoavana. Dia atobaka Andriamanitra ny fanamasina ary loharano hibohibohika amin'izany tokantrano izany ny fanamasina. Zavatra mampikilay an'ny vehivavy izany hoe ianao vehivavy manekeny vadinao amin'ny zavatra rehetra, mampikilay an'ny vehivavy izany. Bon, kilay ianao satria tsy fantatra hoe Kristy nge io ankatoavinao io e. Zay le izy. Fa raha atao hoe ka tsy fantatra pastera tsisy maha-kristiana io vadiko io. Ok. Zao nataoko anao. Ianao ezera mpamonjy ny vadinao. Tsy tsara raha lehilahy ry anaovako vaty saza ho azy izy mpanampy saza. Mpanampy mivavaka ho azy. Mpanampy mivavaka ho an'io vadinao io. Raha feno défaut io vadinao io, tsy ianao no hanova azy, fa ny anjaranao dia mivavaka ho azy. Mitondra azy eo anatrehan'i Jesosy hoe Jesosy, bon, io vadiny menao ok, za tsy te hametsiny ianao, fa zao ovay izy. Zany no andalehako aminao isan'andro. Ovay izy fa za tsy mahova azy. Vao misokatra mivavaka dia tsy ianao akory mampianatra an'izany. Sika tenan'i Kristy momba ny tenany avokoa sika araka ny anjarantsika. Eo koa ianareo zanaka, possible mihitsy ary tena hoe mihamaro ny ka ohatran'izany. Hoe le zanaka indray foazony tompo dia le ray aman-dreny mbola jentilisa, manao fomba jentilisa. Zao no lazaiko anao tanora. Hajao ny rainao sy ny reninao jentilisa. Hajao izy. Aroko ho fatany hoe mahavariana reto zanakitsika reto rehefa miresaka izy mivady. Manao an'izao tsika nefa fatra-pananja tsika izy. Zany no hitaomanao azy ao amin'ny tombo. Maintenant, raha mampanao anao zavatra mandika ny soratra masina izy, toeram-panajana izy. Fahajao izy. Zavatra tokana andrasan'ny soratra masina amintsika zanaka. Za pastera tamin'ny fahavelon'ny ray aman-dreniko marina tamiko izany. Manaja sy makatò ray aman-dreny. Fa tsy ho possible zany ry havanao. Le hoe andeha ao amin'ny tena araka ny anjarany avy. Raha tsy misotro, mikoka isan'andro ny fanamasina, ka ny fanamasina ho loharano mibohibohika ao amin'ny fiainantsika. Zay ny fahamarinana faharo. Fahamarinana fahatelo farany ry havana dia izao. Soratra masina dia miteny hoe eo amin'ny 14 14. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Izao moa anatin'ny corona sika. Fa talohan'ny corona isika isotry fitiavana. 1500, 1600, 1700 isana alahady maraina ato amin'ity fitandremana ity. Dia hoy izy Paoly hoe tsy iray tsika fa maro. Inona ndika le maro? Samihafa fiaviana. Samihafa
tantaram-piainana. Fa iray ihany tsika na dia izany ary. Iray ihany sika na dia izany ary. Marina zany amin'ilay mpiangona 1500 1600 vorian'ny tompo ato isan'alahady maraina. Fa marina zany aminareo vady. Tena iray nareo nefa samy hafa ry havana. Ary ny fanadinona an'izay hoe samy hafa nareo. Samy hafa ny tantaram-piainanareo. Ny mampikotrana indraindray ny tokantranonareo. Ka tsy hatratraranareo. Izany hoe tena iray izany. Saraiko ry havana. Ty fiteny amin'ny dinika mariazy ty. Ampatsaheviko ndreo mpivady izay mandalo dinika mariazy. Any manana fanamasinana mariazy ao aminay ny hoe nisy mpampianatra anay anankiray izay nanoratra boky tsara be. Ny titre le boky dia hoe l'absolu dans l'histoire. L'absolu dans l'histoire. Inona ny dikan'izany? Ny hafahafa le titre fa mazava be le izy. L'absolu dans l'histoire. Inona mahatonga le absolu? Hazavain'le mpampianatra, le mpanoratra hoe ny olombelona rehetra raha voateraka arakaraka ny tombony dia mieritreritra ny fiainana anatin'ny fahazazana, anatin'ny fahatanorana. Rehefa tonga fotoana izy dia mieritreritra zao ny fiainako, zao mba tiako amin'ny fiainako. Amin'izy adolescente dia ohatran'izao sy ohatran'izao zany tiako fiainako zany. Afaka baka dia za zao hanao fianarana ohatran'izao dia avy eo rehefa ingénieur sy ny karasany dia mahazo asa ohatran'izao dia hanana trano ohatran'izao dia hanambady ohatran'izao dia hanana zanaka ohatran'izao. Ary iny hoe idéal-piainana iny ozy izy le mpanoratra, iny idéalina fiainana iny, iny nofinofina fiainana iny. Arakaraka ny androson'ny taona dia manjary absolu fa tsy hoe nofinofy na revirevy intsony. Ary izany masarotra ny mampanambady olona efa any amin'ny 50 taona na 50 taona. Lasa tena hoe henjana be ohatra ny vato. Izany nofinofy izany. C'est l'absolu. Fa ozy izy, l'absolu dans l'histoire. Dans l'histoire satria ianao io tsy monina any amin'ny île déserte, tsy monina any anefitra ianao, fa monina fiarahamonina ianao. Zay amina olon-kafa zay mba manana ny absoluny ihany koa. Ary zay marina amin'ny fiarahamonina, zay marina amin'ny société ho ilay mpanoratra, marina ao amin'ny couple, marina ao amin'ny tokantrano. Ireo olona anankiroa mitokantrano ireo samy manana ny absoluny. Ary izany mampikotra anazy. Satria tsy tonga hatrany izy za manana ny absoluko, vadiko koa manana ny absoluny. Zay le izy ry havana. Ary izay mahatonga Paoly nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Maro le absolu eo izy Paoly. Zay le izy. Fa zao ry havana. Ozy izy Paoly hoe ny any solution amin'izay dia hoe misotroa isan'andro ny fanamasina. Misotroa isan'andro ny fanamasina. Ankatoavin'ny teny, maneken'ny tomponao, maneken'ny lohanao any an-danitra, ianao tena ny ety an-tany. Izany ny solution amin'io. Fa raha tsy isotro ny fanamasina isan'andro ianao, ho potika io tokantranonao izay efa marary io e. Izany ny réalité izany. Izany ny réalité. Fa rehefa isotro ny fanamasina isan'andro ianao. Ny fanamasina araka ny Galatiana 5 fanahy ny fandeferana, fanahy ny faharipo,
dia hanana faharipo ianao natrehany toetra ratsy ny vadinao, io natrehany ditra ny vadinao, io natrehany toera tsy zaka ny vadinao. Possible zany raha misotro fa namasina ianao, andefitra ianao amin'ny zavatra rehetra, andefitra ianao amin'ny zavatra tsy andeferana, satria miboiboika ao anatinao fanahy ny fandeferana. Dia ho tena iray ianareo mivady sy ny zanakareo, ary tetrika Jesosy any an-danitra any. Rehefa mijery ny bikany, jery ny bikaka ianao ry devoly, dana jery ny tokantrano rano, ny ankonan'ny rano sy rano. Zay ny havatra ho antsika androany. Tena mahavariana ny tompo ry havana rehefa miteny izy hoe isika no tenany ety an-tany. Ary zava-dehibe nge zany hoe tena zany, zava-dehibe ke zany hoe corps zany, tsisy mahafantatra zany fanahin'ny sonofo zany, tsisy mahafantatra zany. Fa ny tenany no hita, ny tenany no anambaran'ny toetrany amin'ny olona zay mifanerasera amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fiangonana. Ary le tenantsika imparfait no ampiasain'i Jesosy anambaran'ny tenany. Izy any an-danitra fa ny tenako, tenanao, tokantranonao, ny ankonanao no anambaran'i Jesosy. Maizy azy. Dia ny tompo ry havanao no hiasa ao aminao, amin'ny tokantranonao, amin'ny ankonanao, mba hoe ankonana tena iray, ankonana anambaran'ny lohany sy any an-danitra. Ho voninahitry ny tomponao ary ho fahasambarana